Fadarana ho an'ny ankizy. Ianarana soratra masina. Izay tsapako fa Iray atamata. Iray Andriamanitra. Manahoana daholo ny ankizy kely rehetra. Salama tsara ve nareo? Inoko sy antenaiko fa salama tsara daholo toa ihany koa ny ankizy kely rehetra any amin'ny tokantrano misy anareo tsirairay avy ihany. Fifaliana ho andray ny tondra fampianarana ho an'ny ankizy androany. Toko faharoa tsika androany ary mitondra ny lohateny hoe Andriamanitra Telo, izay, Iray ny fampianarantsika androany. Inona indray ara no ambaran'ny Baiboly momba n'izany hoe Andriamanitra telo izay iray izany? Efa henonareo ve ankizy ny atao hoe Trinité na koa hoe Trinité masina? Andeha ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Korintiana faharoa, toko 7:15-20. Korintiana faharoa, toko 7:15-20. Hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Andeha isika hiaino tantarana tovovavy kely anankiray izay niresaka tamin'eny rehefa nirava avy nivavaka. Izao no fantaniana napetrany tamin'eny. Neny fa ahoana kay no mahatelo an'Andriamanitra nefa sa tokana ihany koa? Fa ahoana ki? Izany anie no lazain'ilay mpitory-teny saika narary mihitsy ny lohako ozy izy neny andao ary aloha afindry aty an-dakozia. De gaga ty tovavy ty satria nentiny neny nakatody izy. Neny ahoana ho any Andriamanitra telo nefa sady anankiray an'ny Andriamanitra de lozany neny andeha handro sakafo indray ve? Tena liana amin'izany fantaniana izany mihitsy anie ary neny. Ka maly andry mihitsy anie De nalainy neny ny atody teny vakiny. Kapohany indroa de vaky ny atody de latsaka ny tao anatiny. Inona ny zavatra hitandry izao?
efa nianarako tany amin'ny taranja zavaboary tany am-pianarana zany haiko tsara zany. Zao ary ty ivelany ty no atao hoe akoran'atody. De io mafimafy kely io ny atao hoe tamenak'atody. De ty fotsifotsy ty no atao hoe tapotson'atody na albumine. Faly neny, bravo ny zanako, tena zany mihitsy. Atody ve ki io atody io raha tsisy an'ity tamenany ty? Ary raha tsisy an'ity akoran'atody ty, de ahoana koa ary zany? Tsisy akoran'atody fe io de ho atody. De ozy neny, tafita ny lesona, tsy maintsy misy tamenany tsy maintsy misy tapotsiny ary tsy maintsy misy akorany zay vo atody. De nefa ny aky rehefa miteny amindreo hoe mangalàndry atody anankiray aho, de tamenany ve no entindreo asa inona? Tonga de ty atody anankiray mbola tsy vaky ty no meko aneny. Zany hoe ray ty de rehefa vaky reo de telo. De tsy misy hafa am'izay mihitsy aky ny momba an'Andriamanitra. Ao ny Andriamanitra ray ao ny Andriamanitra zanaka, ao ny Andriamanitra fanamasina. Mizara telo, samy tanteraka avy ary mitambatra ho Andriamanitra tokana. Izay no Andriamanitra telo izay iray azy. Fa zao koa mbola apiko kely ny fanazavana ozy neny. Naka kofehy neny, kofehy menamena, kofehy mavomavo ary kofehy mangamanga. Tazony ary tena randrany neny na mifampidirany neny ny kofehy manga tamin'ny mavo, ny manga tamin'ny mena ary tamin'ny mavo ihany koa. De nahazo tady anankiray. Inona zao izy rehefa vita randrana? Anankifiry? Anankiray neny de aiza le mena sy mavo sy manga teo? Reo ka. De mbola nahazo bravo ihany zanaky neny. Andeha aky ataotsika hoe mampiseho an'Andriamanitra ray izay tiantsika sy mamela heloka ty kofehy menamena ty. De ny mavo indray mampiseho an'Andriamanitra zanaka izay mamorona ny tany, namorona ny tany sy ny lanitra ary maty eo amin'ny hazo fijaliana nanatanteraka ny famonjenantsika. De ity mangamanga ity kosa de mampiseho an'Andriamanitra fanamasina izay mampahery antsika rehefa kivokivy sy ketraka iny tsika ary koa manampy antsika ho tia fifaliana hanana fiainana salama amin'ny fampianarana antsika hayanavaka ny tsara sy ny ratsy. Ny tsikilay tovavy satria nanomboka hainy ny atao hoe telo izay iray. Nareo any tokantrano ve rankizy mahazo ihany koa? Tadidinareo ve ny fotoana nanaovana batisan'i Jesosy? Ka rehefa niakatra fa ao anaty rano izy de inona no nitranga? Nisokatra ny lanitra de nidina avy any an-danitra. Tadidinareo ve hoe inona nidina avy any an-danitra nipetraka teo amin'ny lohan'i Jesosy tahaka ny endriky ny voromailala? Zay indrindra ny fanamasina. Ary iza ilay niteny avy any an-danitra? Niteny toy izao hoe ity ny zanako malala izay sitrako, izy no henoy. Bravo rankizy. Zay indrindra. Andriamanitra ray no niteny an'izay zavatra izay. Zany hoe inona ny dikan'izany? Niseho amin'ny mpabe maso teo nandritra ny fotoana nanaovana batisan'i Jesosy, Andriamanitra ray niteny avy any an-danitra. Andriamanitra fanamasina niseho tamin'ny alalan'ny voromailala ary Andriamanitra zanaka izay nitsangana avy ao anaty ranon'ny batisa. Izay ilay ozintsika hoe Andriamanitra telo izay iray. Tsy afa-misaraka ireo. Toy ny hoe solosaina ny solosaina anankiray raha toa ka unité centrale sy clavier fotsiny eo fa tsy misy écran. Na koa hoe toy ny sambo be anankiray izay misy voile, misy sambo ngeza be fa tsy misy motera. Toy ny fiaramanidina anankiray misy vatany na fuselage
ary misy elatra fa tsy misy rambo manidina ve zany fiaramanidina zany sa hitaingina an'izany ve isika tsy afa-misaraka ireo dia toy izany koa ilay Andriamanitra telo izay iray tsy afa-misaraka ny Andriamanitra Ray, Andriamanitra Zanaka ary ny Andriamanitra Fanamasina. Tanteraka ny fiaramasan'Andriamanitra telo izay iray. Ny Iray nanome ny Zanany, Jesosy nanolotra ny tenany ary ny Fanamasina nanome ny fahaterahan Jesosy. Haitsika ve ny Jaona 3:5 izay manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny Zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misy fanitaran-tsaina kely asaina taon'ny ankizy amin'ity famaranana ity. Fanitaran-tsaina voalohany. Raha misy persona telo moa ve azo atao ny mangataka fonjy amin'ny anankiray amin'izy ireo, ohatra hoe amin'Andriamanitra Ray fotsiny, na miantso an'Andriamanitra Zanaka fotsiny, na miantso fonjy amin'Andriamanitra Fanamasina fotsiny? Azo atao ve izay rakizy? Azonareo atao ny miady-hevitra amin'ny ray aman-dreny na amin'ny mpitandrina na amin'izay olona ahafahanareo manao an'izay. Fanitaran-tsaina faharoa ary. Raha ny fironina izao tontolo izao, teo daholo ve Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanamasina? Omeo ny 9. Ao amin'ny Genesis 1 no ahitanareo ny tantaran'ny famoronana ary mazava tsara ao ny valin'izay fanontaniana izay. Fanitaran-tsaina fahatelo ary. Nika toy izao Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana rehefa nialaina. Raio, nahoana no te mahafoy ahy ianao? Matteo 7:19-20 no ahitantsika an'izay teny izay. Araka ny hevitra aho dia inona no tian'izany holazaina aminao mikasika ny fifandraisany amin'ny Rainy? Izany hoe ny fifandraisan'Andriamanitra Zanaka dia Jesosy zany amin'ny Rainy no tiana anontaniana amin'ny ankizy eto. Fehiny dia hoe inona ny asan'Andriamanitra Ray? Araka ny hitantsika teo dia hoe mamela heloka-izy. Ary ny Andriamanitra Zanaka, izy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, nanatanteraka ny famonjenantsika. Ary ilay Andriamanitra Fanamasina, izy ilay Andriamanitra mpampahery rehefa kivy sy ketraka isika rehetra. Ary izy ihany koa ilay Andriamanitra mpanome fifaliana, manampy antsika hamantatra ny tsara sy ny ratsy. Andeha hivavaka isika, hamaranantsika ny fampianarana. Andriamanitra Ray, misaotra noho ny amin'ny fitiavanao. Mangataka izay mba ahazo famelan-keloka, ho voasasa, ho voadio ny fahotana rehetra. Misaotra Jesosy ny amin'ny nanoloranao ny tenanao hisolo anay teo amin'ny hazo fijaliana. Ankehitriny dia tsapanay fa mila ny Fanamasina izahay. Mangataka aminao izay Andriamanitra Fanamasina mba hitoetra aminay mandrakariva, hitahiry anay mba hifidy ny zavatra tsara mandrakariva, anao safidy tsara mandrakariva. Te hiaino anao izahay amin'izay fanapa-kevitra izay tsy maintsy ataona rehetra eo amin'ny fiainanay. Misaotra Tompo, amen. Na hainao teo Fadarana ho an'ny ankizy. Ty ay Andriamanitra. Ianarana soratra masina. Izay atsapako fa Iray, Andriamanitra. Ty Andriamanitra. Ty Andriamanitra.
Dia Andriamanitra. Iray Andriamanitra. Dia Andriamanitra. Iray Andriamanitra.